Alleloia, mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe indray tsika, mbola afaka mifampahery milalàny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raholanitra dia tadidio fa mianatra isan'andro isika, mianatra ny fomban'Andriamanitra, mianatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay dia tadidio fa satarintsika ety an-tany izany, manomboka ety an-tany fiainan-danitra ka hatrany an-danitra. Tsy any an-danitra tsika vao hianatra ny fiainan-danitra, fa manomboka ety an-tany dia efa mianatra sady tsika izany hoe fiainan-danitra izany, misantatra sady izany hoe fiainan-danitra izany. Androany tsika dia hijeriny amin'ny hoe tefeo aho araka izay hitiavanao azy. Tadidio fa raha namorona tsika olombelona Andriamanitra dia vovotany no namoronan'Andriamanitra atsika olombelona. Voasoratra izany ao amin'ny Genesisy ny jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Genesisy 2:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary vovotany no namoronan'ny Jehovandriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona amin'ny vavorony dia tonga olombelona izy. Noharan'Andriamanitra amin'ny tanimanga isika eto. Tanimanga, ary Andriamanitra no mpanefy antsika Andriamanitra. Ao amin'ny Jeremia, teneo jerentsika ao amin'ny Jeremia 9:9, indrindra ny voalazan'ny soratra masina manao hoe: moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ny mpanefy tanimanga ity va aho ry zanak'Israely, o Jehova? Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Amen. Tanimanga isika, ary tanimanga isika eo an-tanan'Andriamanitra, ary Andriamanitra no mpanefy atsika. Amen. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika, rehefa vita fihavanana tamin'Andriamanitra isika, rehefa nibebaka isika, rehefa voavela heloka isika dia vita fihavanana amin'Andriamanitra, dia tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa voasasa ny ran'i Jesosy isika dia tonga zanak'Andriamanitra. Rava ilay hevitra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra, ka dia tonga miavana tamin'Andriamanitra isika, tonga zanak'Andriamanitra isika. Tsika mihevitra indraindray hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra tonga dia efa parfait izany fiainana, efa tsy misy amboarina intsony fa efa parfait. Kanefa manomboka eo indrindra, manomboka mandray an-tanana ny fiainantsika Andriamanitra, manomboka mandray an-tanana ny fiainantsika Andriamanitra. Tsy isika intsony no velona, fa Jesosy no velona ao anatintsika. Ny fanan'Andriamanitra rehefa nampidinina ao anatintsika tamin'ny alalan'ny fanamasina, tsy isika intsony no velona, fa Jesosy Kristy tompony velona ao anatintsika. Andriamanitra no raintsika. Indrindra ny voasoratra ao amin'ny Isaia 4:7-7, indrindra fikitsika amin'ny anaran'i Jesosy: fangetrino Jehova o, rainay ianao, izay dia tanimanga, ary ianao no mpanefy anay, ary asan'ny tananao izahay rehetra. Rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanakao. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika, dia Andriamanitra no raintsika. Andriamanitra no mandray an-tanana ny fiainantsika manomboka rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika. Tsy velona ho an'ny tenantsika intsony isika, tsy oloko azy ho an'ny tenantsika intsony isika, fa zao velona ho an'Andriamanitra, manomboka dia velona ho an'Andriamanitra ny fiainantsika. Tsy isika intsony, tsy izao intsony no velona, fa Kristy Jesosy tompo no velona ao anatintsika. Tadidio fa nandova ho tadamika isika olombelona, le moi izany. Hitako amin'ny zavikeliko eto, rehefa mamangy aty ny zavikeliko, rehefa misy fotoana moa mba mitaiza an'ireo zavikeliko ireo, indrindra rehefa hoe weekend, dia mahagaga dia hita amin'izy ireo le moi. Mbola kely ndray andray 3 taona raha sitrapon'ny tompo, ndray andray 5 taona raha sitrapon'ny tompo, dia efa hita le moi. Za tsy izy farany, za izany hoe teny be io le moi io amin'ny maha nofo antsika. Kanefa zao rehefa an Jesosy Kristy tompo isika dia zao tsy maintsy ombony io nofontsika io,
tsy maintsy ombony io indrindra ny voasoratra any amin'ny Galatiana ny fakitsika ny anaran'i Jesosy. Galatiana toko fa Galatiana toko fa 5 fa 4 ka hatramin'ny fa 4 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy maintsy manombo leo moatsika. Tadio fa niara-maty tamin'i Kristy tsika. Tamin'ny fotoana nanaovana batisan'ny rano atsika dia efa niara-nalevina tamin'i Jesosy tsika. Ary niara-natsangana, niara-maty tamin'i Jesosy tsika. Niara-natsangana tamin'i Jesosy, niara-maty tsika ary niara-natsangana tamin'i Jesosy. Niara-maty tsika ary nalevina ary natsangana niaraka tamin'i Jesosy tamin'ny herin'Andriamanitra sy ny fanahana herin'Andriamanitra izany. Fa sy an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny filany sy ny faniriny teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe tsy miteny intsony le moatsika izany, fa efa nombotsika niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Manomboka mianatra tsika ny fomban'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra miasa malalaka eo amin'ny fanahintsika, tsy hampifangaro ny nofo sy ny fanahy, satria ten'Andriamanitra manao hoe fanofo eo amin'ny Galatiana toko fa 5 andiny fa 7 eo ambany io ihany dia ny tenin'Andriamanitra misoratra masina manao hoe fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohitra izy roaroa mba tsy aza honareo manao izay tianareo. Fa valon'ny fanahintsika dia ny asan'ny nofo. Tsy maintsy ombony ty nofo ty isan'andro isan'andro. Tsy maintsy maty tsika isan'andro. Mba tsy ho velona ho an'ny tenantsika tsy ny velona ho an'ny nofontsika tsy ntsika fa ho velona ho an'Andriamanitra. Mba ahafahan'ny fanahin'Andriamanitra misaratra eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy manombo ny nofontsika isan'androtsika. Mba ahafahan'ny fanahin'Andriamanitra, fanahin'Andriamanitra miasa malalaka ao am-potsika. Ahafahany manefy antsika, mamolavola antsika, ahafahany tsy maintsy torotoronina ombony isan'andro io lomoatsika io. Maty isan'andro ao, tsy maintsy maty isan'andro tsika mba hiveloman'Andriamanitra, mba tonga n'Andriamanitra hisandratra io amin'ny fiainantsika izany. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Korintiana 2 toko fa 4 andininy fa 19 manao hoe fatsikitrika izahay fa na dia levina aza ny toetranay ivelany dia avozina isan'andro ny toetranay ao anatiny. Indraindray marary ny fanomboana izany nofo izany, kanefa tsy maintsy ombotsika ny nofontsika mba ahafahan'ny fanahin'Andriamanitra misandratra. Nofo, zavatra tiany nofontsika dia zavatra ivelany. Mahafinaritra ny nofontsika ny raha ohatra atao ohatra fotsiny toy ny hoe mijery télé izao ohatra, na mijery télé eo mandritry ny adiny 2 aza ny nofontsika, plaisir ho azy izany, mahafinaritra anazy. Fa raha hoe asiana mivavaka ny nofontsika, asiana mivavaka ny fanahintsika dia izao malaina mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Tsy tiany nofo izany, tsy tiany nofo izany zavatra ny fanahy izany, fa ny zavatra tiany ny nofo dia ny zavatra ivelany mahafinaritra anazy. Fa rehefa resaka momba n'Andriamanitra, momba mivavaka ny famakinan'ny ten'Andriamanitra, fideranan'Andriamanitra dia tsy tiany izany. Tahaka izany koa ohatra rehefa mihaino toriteny isika, rehefa Jesosy no toriana dia izao tsy tiany nofontsika izany. Rehefa momba ny famasinan'Andriamanitra, rehefa momba ny fatahoran'Andriamanitra, tsy tiany nofontsika izany, fa ny zavatra tiany tsy tiany nofontsika izany. Fa ny asiany zavatra mahafinaritra azy dia ny fitahiana, ny zavatra mahafinaritra anazy dia ianao ilay émotion indrindra nefa tian'Andriamanitra eo ambony io. Tsy afaka miaraka mihitsy, tsy afaka mélangena ny émotion sy ny fanahy, tsy afaka miaraka ireo fa mifanohitra ireo ny ten'Andriamanitra. Izay mahatonga hoe tsy maintsy manombo ny nofontsika isan'andro isika. Koa izay no teny fampirisana fohy tolotra antsika hoe tsy maintsy izay arehetra an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony faniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy velona ho an'ny nofontsika intsontsika fa velona ho an'i Jesosy.
amila fanamasina hiasa, amila fanamasina hisandratra eo amin'ny fiainantsika. Ka isan'andro raha mbola vao mivoaka isika mivavaka dia tenenina foana eo hoe Jesosy eo, omboky eo amin'ny fijaliana indray ny lovoko. Omboky Jesosy azilitra fantatro fa mbola tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny fiainako dia hosory, ongody izany mba ahafahanao tena mitoetra tanteraka ato anatiko. Tsy vitan'ny nofontsika izany fa mila fanamasintsika. Fanamasina rirana afaka manamboatra antsika, afaka manaisitra izany fananjarantsika dia manapa-kevitra ny ala dia fanamasina manampy antsika. Fa raha ny zanako ny ten'Andriamanitra no afaka nareo dia ho afaka tokenareo. Mila volonté antsika, mila fanapa-kevitra antsika, mifelana amin'izany rehefa miteny amin'ny Jesosy, miteny toy ny zazintsika Jesosy mbola misy an'izao anatiko, isory Jesosy. Sitrany fantatrovatsy aminao, sitrany fantatrovatsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Tefeo aho araka izay itiavanao azy. Manaiky tsika no tefena, manaiky tsika no amboarina amin'ny alalan'ny fanamasina izany. Misaotra an'Andriamanitra noho ny tenin'Andriamanitra ny fanamasina hiasa ampontsika amin'ny alalan'izany tenina izany. Tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko. Halleluja. Amen.